Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izao no teny no lazain'i Jesosy voasoratra ao amin'ny Baiboly ary natao anao izany teny izany. Ao Marka 5:7 tapany 2 manao hoe aza matahotra minofo tsy niany. Dia hoy koa ny voalaza ao Marka 1:12 manana finoanan'Andriamanitra. Ary ny voalaza ao Matteo 1:20 dia manao hoe ary na inona no angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Eny ary matokian'Andriamanitra minoa azy fa rehefa apetraka ao aminy ny fiainanao rehetra na misy aza ny zavatsarotra iainanao dia minoa fa rehefa manome valimbavaka Andriamanitra dia tsy manome tsy fohifohy na manome diso fa feno ny fanomezana omeny anao ary omeny hatramin'ny farany izany. Rehefa manao zavatra renao na manantena zavatra dia minoa fa ho vitanao izany, minoa fa mendrika anao izany, minoa fa ho azonao izany. Izany ny tsy ambaratelo ny fahombiazanao. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro mofonaina rasoavampofazamalina fartomotrany andro izao. Dia faly miarabany ankizy rehetra mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny radio Adventista maneran-tany. Mino izay rankizy fa handray ny tsara sy ny mahasoa isika amin'ity fotoana manokana ho antsika ankizy ity. Hiaraka ihany tantarintsika izao dia minofinaritra. Ankizy ny hafaliany dada sy neny ary ny mpanabe rehetra rehefa mahita ankizy anankiray mahay mangatò. Manamafy izany ihany koa ankizy ny voalazan'ny tenin'i Jesosy soratanao amin'ny Baiboly. Andenga ho vakiantsika Ohabolana 9 andininy 20 sy ny 20 manao hoe anaka tandremo ny didindrainao ary aza mahafoy ny lalandreninao. Raha mandeha ianao dia hitaridalana anao ireo, raha mandry ianao dia hiambina anao, ary raha mifoy ianao dia hamelona heritreritra anao. Mitovy ve? Tantara no soratan'ny hanitra ny Rina Rivony, olalovin'ny Danta sy Nary. Jery mba avikely ange azafady. Inona indray izao ny tadavaniny ana? Avy aloha no fandaharam-potoana kely sika sinao misy zavatra maika tsy maintsy alamina ary jery. Fandaharam-potoana? Fa andeha ho aizy neny? Angatsy araka indray tsika sy neny rehefa aveo. Ka izay indrindra neny no mila alamintsika. Eny ary miaino an'neny ary Zao andeha mangolona vetivety aho zao.
fa misy maty atsakaikitsika atsy misy maty dia andeha mangy araka amin'ny fokotany neny e fa rehefa avy eo sika vo miaraka noho izany alaminao vetivety aloha ny fitaovana tokony hoentina dia mibata fotsiny avy eo tsy maninona ka efa haiko ny mandamina fitaovana rehetra ohatran'le entotsika ireny foana ve aloriny eny sobika dia antsy dia lamba dia zay mihitsy zay aloha fa lasa ay so dia lozan'ny olona eo jereo miadana eo jery eny tompoko le olona maty tao ambadiky ny tranontsika iny izany roneny tsy nisy namono fa ny tenany ihany no namono ny tenany zay le atao hoe mamono tena inona roneny ny lehibe sy ny ratsy indrindra mamono tena samy mamono olona hafa samy ratsy daholo izany ry jery samy mamono olona avokoa na ny mamono olona hafa na ny mamono tena ka le mamono olona hafa nerineny no mitondra antso na mitondra basy koa ahoana ny mampitovy an'izany moramora ny filazana ho azy izany fa izao ny tena marina ry jery iny tompoko tsy voatery hoe mitondra fitaovana maranitra be na mitondra basy araka ny filazana ho azy teo no hoe mamono olona fa na dia ny mihinam-panafody tafahoatra aza dia mamono olona ny olona tsy mety mihinan-kanina ihany koa dia anisany hoe mamono tena eny fa na dia manao tena mahararo an'ny olona iray ary sy mangarika ny namana dia efa anisany mamono olona izany izany tokoa moriny eny izany ry jery no antony ivavahana alohan'ny voahan'ny trano mba tsy hanaovana toetra ratsy toy izany indraindray eny zavatra tsy eritreretana akory dia mahasosotra ny olona hafa ka raha teo ankizy indry ianao ry jery eny tompoko dia tandremo ny fihetsika rehetra izao mantsy raha izao mbola kely izao ianao ny mianatra an'izany izany toetra tsara izany dia ho lasa olona lehibe tsara toetra rahatr'izay ary olona tena azo antoka tokoa eo amin'ny fiainana ay veriny eny misaotra ny eny fa nahazo lesona hafandray androany izany sady tena tsara sy tsy mbola fantatro raha tsy androany misaotra ny eny izao ry jery ny fifaliako dia izao rehefa indry ianao rehefa mivavaka tsara amin'i Jesosy ianao dia faly ny eny izay hoeriny eny AWR téléphone 034 06 797 62 AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana asana efa namaky reny boky izay mirakitra ny vokatry ny fikarohana nataon'ny manam-pahaizana mpandinika ny zavaboary ireny ianao miaiky ny akamaroan'izy ireny fa nisy mpanamboatra ireo zavaboary ireo fa tsy tonga ho azy eny nisy namorona tokoa ireo ilay namorona asenao ihany namorona n'ireo zavaboary manodidina antsika ireo matalanjona ny mahita ny voninahitr' amin'ny alalan'ireny zavaboary ireny na dia efa simba ny fahotana azy izy ireny raha ary ny loatra raha midiran'Andriamanitra isika eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany manasanao hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra amin'ity anio ity rainay izay ny an-danitra eo misaotra anao izay satria nomenao tombonandro indray izahay menao fahafana malalaka ihany koa hanovy fahalalana sy fampahirezana avy amin'ny teninao angatanay ny famelan-kelokafe no avy aminao tompo sy ny fanazavan-tsaina raha hamaky izany teninao izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen
dia fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion Andremitanso ny miaraka aminao indray amin'ity animity. Teo aloha dia nataontsika indray mitompo maso ny amin'ny fomba namoronan'Andriamanitra an'ity tany misy antsika ity sy izay rehetra eo aminy. Akoatrantsika olombelona izay noforoniny ny farany, nataony avokoa ny zavatra rehetra, noforoniny avokoa ny zavatra rehetra dia azo lazaina hoe namantambonina zany isika olombelona satria isika no noforoniny farany. Anio dia mbola hojerentsika akaiky kokoa indray hoe iza marina moa ity mpamorona mahagaga ity. Ny tenantsika olombelona dia anisan'ny maneho miariary amintsika ny zava-bitany io pahary io. Ireo mpitsabo sy ireo manam-pahaizana mpandinika momba ny tenany olombelona dia mahita zava-baovao mahagaga hatrany. Ary tsy mety ho tapitra mihitsy zany zava-baovao hitandry zareo vokatry ny fikarohana taony zany. Ny mamantatra fotsiny anefa no ezahany olombelona tao, fa ny mamorona ny mitovy amin'izany dia tsy ho vitany velively. Andengesika haka singa anankiray amin'ny vatan'olombelona, ny maso no oraisintsika. Milaza ny manam-pahaizana manokana mpandinika ny tenany olombelona, indrindra fa ny maso manokana, fa ny anakandre masontsika sy ny fitara-maso ao anatin'ny masontsika dia mahita lavitra dia lavitra no ny milina fahankahitsary faran'izay moderna indrindra eto tany, izay lazain'izy ireo fa tahaka ny kilalaon-jaza ihany raha ampitahina amin'io masontsika io. Amin'ny fomba tsy hain'ny trano fanaovana fikarohana moderna indrindra momba ny siansa atao no hanovany io masontsika io ny hazavana ho lasa afatra voarain'ny atidoha. Mahavariny zany ny selan'ny atidoha no manovan'ireo afatra ireo ho amin'ny fahitana. Tsy misy ninninina eto ambony tany mety ahavitan'izany, ary tsy tratry ny sain'ny olona mihitsy hatramin'izao hoe ahoana ny fomba ahatanteraka an'izany, fa dia zava-misy hitan'ireo mpikaroka izany. Ny masontsika olombelona dia anisan'ireo izay maneho an'ilay mpamorona fitiavana, izay maniry antsika ahita ny fahatsarana nataony eto amin'ity zao tontolo izao misy antsika ity. Rehefa nahitan'izany ny mpanao salamo dia tsy nisalasala ao amin'ny salamo 7:30 salamo 7:30 ny teny tahaka an'izao: hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona nanaovanao aho, mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Tsy ahitakarina ny firafitry ny saina sy ny vatan'olombelona, ary pahary endry izay ihany no afaka namorona antsika. Manasanao izay mba hazoto andinika n'ireny boky milaza valim-pikarohana mikasika ny olombelona ireny, mikasika ny zava-boary ireny, dia hiray feo amin'ny mpanao salamo ianao hidiran'Andriamanitra. Izay ny amintsika olombelona, fa ahoana kosa ny amin'izao tontolo izao manodidina antsika? Inona no azontsika ilazana fa Andriamanitra pahary no niasa tamin'ny famoronana izao zavatra ary rehetra hitantsika izao. Ny mpaminany Isaia dia manao fanamby amintsika rehetra mba hampiala ny masontsika amin'ny zavatra ity an-tany ity, ny zava-boary rehefa mampitolagagantsika ny hatsarany, dia hampifantoka kosa ny masontsika amin'izay nataon'Andriamanitra eny amin'ny lanitra eny vetivety. Zao no antso Antonio ao amin'ny Isaia 7:20. Isaia 7:20. Asandrato ny masonareo ka mijere. Inona no hitantsika eny amin'ny lanitra eny? Kintana, volana, masoandro. Dia zao ny fanontaniana apetraky ny mpaminany Isaia: iza nahary an'ireny? Dia izy ihany mamaly azy: Jehova ny namoaka ny antokony araka ny isany sy ny antso azy rehetra amin'ny anarany avy, no ny abe ny fahatanjahany sy ny heriny tsy toa, ka tsy misy diso ireny na diray akory aza. Mba efa niandrandra nijeriny lanitra tokoa ve ianao, ary nahita ireo kintana tsy hita isa
kanefa mbola izay hitany masonao fotsiny ireo fa mbola be lavitra an'ireo ny tena misy eny amin'ny lanitra eny. Asa rehefa nanontany teny ianao hoe avy aiza avokoa ny fiavian'ireo kintana ireo. Tsy mba nahavariananao ve hoe atraiza no nampiasan'Andriamanitra nireny sary anohatra ireny mba anampiny anao atakatra na dia kely monja aza ny amin'ny fahalehibeazan'izany rehetra izany. Indray andro dia nitondra ny Abrahama ray ny firenena Jiosy sy ny firenena Arabo nivoaka ny lay nisy azy Andriamanitra. Dia nanontany azy raha mahisa ny kintana i Abrahama. Ao amin'ny Genesis 15:5 ahitantsika an'izany fanontaniana napetrak'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany. Genesis 15:5. Dia izao no nasainy nataony Abrahama: jereo angeny lanitra ka isao ny kintana raha mahisa azy ianao, dia ho tahaka an'izany ny taranakao. Teny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany. Misy mpandinika momba ny abakabaka anankiray ny laza fa raha toa ka afaka manisany fasika tsirairay eny amoron-dranomasina eran'izao tontolo izao ianao, dia mitovitovy amin'ny isa azonao amin'izany no isan'ny kintana eny amin'ny lanitra. Amin'ny fotoana manaraka izay andehananao eny amin'ny torapasika dia manandrama manisa fasika ray tanana fotsiny. Dia manokana fotoana maromaro mihitsy. Tsy magagy Davida raha nilaza hoe: raha jereko ny lanitrao izay asa ny rantsan-tananao sy ny volana mankintana izay ny foroninao, inona moa ny olona no atserovanao azy ary ny zanak'olombelona no manginao azy? Ao amin'ny Salamo 8:7 no ahitantsika an'izay. Ary asa raha tsapanao raha fantatrao na efa nisaininao fa io Andriamanitra izay manjaka sy miazona io tontolo midadasika be io, lanitra sy ny tany sy ny ranomasina, dia sady mihevitra ihany koa ny olana mahazo antsika tsirairay eto an-tany. Izao no lazain'i Jesosy indray mandeha: tsy misy na dia tsintsina iray aza milatsaka amin'ny tany ka tsy hitan'Andriamanitra. Noho izany aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianao. Ary mba namafisana bebe kokoa an'izany fitiavana sy fikarakaran'Andriamanitra izany, dia hoy Jesosy manampy an'izany hoe: fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Tsy mitovy anefa ny isan'ny volondohan'ny olona tsirairay. Ny hevitra izany dia izao: mihevitra ny olona tsirairay mihitsy Andriamanitra. Tokony hampahery azy zany ary tokony hampahery ianao. Ka raha misy fahakiviana mandalo amin'ny fiainantsika indraindray, dia atodio ny masonao mijery an'ireo zavaboary rehetrarehetra ireo, fa mbola ambony lavitra noho ireo ny fiheveran'Andriamanitra anao, olombelona izay tsy vitany hoe ny foronony fotsiny, fa nandatsahana rano mihitsy mba hahafahany mamonjy anao. Dia raina ny Tompo. Amen. So
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. miraba ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana natokana ho antsika tanora ity. anisan'ireo antony mahatonga ny tsy fahombiazana eo amin'ny olona anankiray ny tsy fahaizana manapa-kevitra misalasala mandrakariva. matetika dia ireo tanora izay tsy nozarina andray andraikitra no tratra n'ity olana ity, tsy mahay manapa-kevitra ihany koa. manasanao ary hanaraka tantara kely anankiray afatsika misaintsaina izay tia nambara ao anatin'izay afatra ampitaina amintsika anio izay. raha tia omby tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesanao amin'ny mpanoratra Sam ary Rila. anio fizarana voalohany. Rozia, ahoana dada? efa ao ve zara? Ie, efa natsoko izy fa ho avy ony. Ay, mbola mitady sakafo hoanina izy fa naona mafy oniko. Dry, fa nga mbola tsy ny sakafo hoe, efa hatramin'ny maraina. Tsy mahagaga ane raha izara ary dady. Tsy mba manana programa matotra fa mandefa hoany fa hoany fotsiny ny fiainany. Miovaova hevitra tampotampoka eny. Oy, zahay vao azoko ny aiko. Sofa mba nisy ampango azo nohanina atao fa raha tsy zany. Ka izara ihany ane no nilaza hoe tsy sakafo atoandro atao trano e. Ndry kosa. So zany fa nisy ampango taoko. Efa voky zany se zao. Ie. Ay, dia afaka midinidinika amin'izay zany tsika telo mianaka. Ie, alefaso ary ny resaka dada fa efa voky tsara. Tsara. Zao e. Efa milehibe zao nareo da. Noho izany a, tsara mandray andraikitra arak'izany mba hitsinjovanareo no avinareo. Tena zava-dehibe mihitsy zany a. Andraikitra inona no sainy dada ho raisinay? Eno a, inona indray zao zany ry dada? Zany ve tsy mandeha ho azy iny ihany? Tsy misy zavatra mandeha ho azy zany sy hoe hoay ho azy zany ry zara. Rehefa tsy atao a sy enarana, tsisy zavatra mandeha ho azy zany. De inona indray ho zany no tiany dada iantsoroanay e? Tena mahaliana mihitsy zany zavatra ho ataonay zany. Matoa ane dada resaka n'izany zava-dehibe zany amintsika ry zara de matoka izy fa ho vitantsika zany e. Sa mitondra tena toy ny ankizy foana zara e. Mirana azy zao tsy efa hiteny aminao hoe andao karakaraina amin'izay ny raharantsika. Mandriny eo ndry Rozia, tsy misy an'izany eo. Hita fizany. Kratsinina izy tiako. Aoka zany hijanona ny fahinonareo da tsara aloha e. Hitanareo da tsara fa mba manana tany kely ihany tsika izay noharinay sy ny reninareo fony fahavelony. Ka rehefa nandinika tsara dia tapaka ny hevitro fa misy ampahany amin'ireo tanyreo omena ampiasainareo menada. Ampiasanay amin'inona zany ry dada? Zao e, efa lehibe nareo da. Samy omena ampahatany avy ka misy tanimbary misy tanety any ambanivohitra. Ary misy koa tsy dia lavitry ny renivohitra. Dia zao anjaranareo tsirairay avy zany ny manapa-kevitra ny amin'izay ampiasanareo azy mba hitondra vokatsoa ho anareo. Tena tiako ve zany ry dada? Tsara. Ndry saotra betsaka dada. Tsy saorany. Ie,
tonga izany dia soratany dada aminay ny tany dia zay tianay anaovana azy. Anjaranareo da zany mitady ny fomba rehetra mba hampahomby izay zavatra tianareo atao amin'ireo tanyreo e. Dia zao a, misy vola kely koa meko mba hanampy anareo. Dia zao a, mahaiza manapa-kevitra fa miankina amin'izany no ahitanareo fahombiazana na faty-antoka tanteraka sy hitohizan'ny fahazahoanareo azy madiodio. Oay, ko aiza indray no hita mihoatra an'izany ry dada? Zay e. Mena fitaovana, omena vola, dia mba hanjaranay izany sisa ny mampandehana tsy ny zavatra atao eo amin'ilay tany. Sa hoana ry zara? Manina aloha ny tenin'ny Rozy. Sainga mila fandiniana lalina dia lalina izany a, fa tsy vita vetivety mihitsy. Dia rehefa vita izany izay zavatra atao eo vao soratany dada aminay ny tany. Eny e, miankina aminareo na tsy ny fahatanterahana izany. Marina kosa izany e. Dia aza ela fandinika loatra satria mandalo ny fotoana rehetra. Ka zao izany a, atao fifaninanana masina izy ity. Ka rehefa hitako fa mahay mitantana tsara sy mahazo tombontsoa da tamin'ny fampiasana an'ireo tanyreo, dia ho soratako tsirairay aminareo da reo ary ho ampitomboako indray ary avy eo. Ka hoana, voninareo da? Ay, tena tsy naposiko ny resantsika ry dada. Zany aza matahotra ianao fa tsy ataoko verimaina ny asa mafy nataonareo sineny mba hitsonjovana anay da. Tena vonina tsara, hodiniako tsara izay zavatra ho ataoko, dia lazaiko any dada dia hanomboka. Eny ary e. Saotra betsaka ary dada mitsinjo anay a, mampihetsi-po tokoa izany a. Za koa leo andinika tsara mihitsy aloha dia ho hitako eo ny toyny e. Mampivakilo sy mampisalasala mihitsy koa anety zavatra nyresahany dady ty e. Eny e, anjaranareo dao a ny mampahomby a na tsy ny ho avinareo. Matoky anareo da e. Saotra betsaka dada. Dia mahaiza manapa-kevitra, aza atao ela loatra. Ataovy amin'ny pahendrena miaraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra aza dino izay. Zara, mba eto kely ety azafady ireo lamba tsy mbola voapasika eo akaikinao ireo fa so tsy vitako indray. Zara, maika ny ahy e. Andray, Zara, mbola be dehibe ny zavatra ataoko e. Zara! Ahoana? Fa matoro mitsangana ve ianao sa mareniny? Sady tsy matorony tsy mareniny e. Fa ahoana? Impiry aza iny ny antso anao tao nefa tsy valianao akory. Fa misy zavatra mampiasa saina ny Zara ve? Tato izay ianao dia lasa be marenina sy very tadidy mihitsy ka. Aiza nisy olona tsy hampiasa saina izany ry Rozy a. Tia zavatra nampiandraiketany dadantsika tia ny tena mandreraka. Ohatray, ka tsy efa andalana kosa ve zao ny zavatra ataonao e? Ka izay indrindra ne mahasosotra e. Dada nefa tsy sasatra ny manontany foana. Mandeha ve izao e? Sao dia misy ilaina fanampiany, tsisy tany iainana mihitsy. Zavatra hafa no angatahanao aminy, zavatra hafa no avaliny ianao. Ka sao dia tsy azonao tsara kosa ny tiany lazainy e. Za koa ne mba adiadiany ohatr'izany. Eny e, ndrive moa tsy aro any dada foana. Dia efa hitandry izany izao ny zavatra atao amin'ireny tanety sy tambarina sain'ny dada ampiasainy ireny. Tena efa manomboka mandeha mihitsy ka. Ay, tamin'ny voalohany aloha somary nanano sarotra ny nanomboka ny asa e. Fa efa fantatra dia ny meloa no mety olana hitranga dia tadiavina ihany koa ny vahaolana. Zao lasa mahafinaritra mihitsy ny manao an'ilay asa ry Zara e. Sady efa ho efa bolana kosa ve izay ny lasa dia tsy mbola hisy vokatra ihany ny zavatra natomboka e. Ay ve, reny efa nyresahandry ireny ihany izany no nitanterahandry. Eno a, ary mba inona tokoa ny nataony Zara e. Ny tantsika da mantsy mifanalavitra be dia tsy mahita izay ataonao a. Sady
mba aleo tsy ankilazalaza e ankamantatra ry zara. ho hitandry eo e ny tena tiako izao dia amidy daholo ireo dia amidy anga zany nasaina nataontsika ry zara. mba miketrika ihany koa ane ty saiko ty rozy zany zao ny tena mivadika volaingana fidi hoe mbola mitady zavatra ela be ty vao mahazo vola mandreraka be ka tsy taitra ho andry fa lehilahy zao manatrika andry eto zao efa misy zavatra tiako atao fa ho hita eo e mbola tsy nandray fanapahan-kevitra fa andraso aloha hotiniako tsara. Eny ariko dia aza to andry fiterininono ary so ilozany omby miahaka e mangina ho andry fa ho hitandreo izay ataoko mihiratra tsara ny voamasonareo sy data fa mba vonjeo vola kely any aloha rozy misy zavatra tena ilaiko vola mafy ndry hitako manam-bola mihitsy fa nakaizany volany zary ndry koa dia be fanontaniana loatra tsy hidirany rozy zany ahodina neny orinasa ho dady dia ahodina zany ny vola hosoloko amin'ny volandry fa vonjeo aloha asiako gado aza fa aza matahotra vatandry miso miteniteny any dady aloha anisan'ireo antony mahatonga ny tsy fahombiazana eo amin'ny olona anankiray ny tsy fahaizana manapa-kevitra ny tanisa ireo antony rombe folo isika izay mahatonga ny olona anankiray tsy hahita fahombiazana fa anisan'izany ny tsy fahaizana manapa-kevitra sy mandray andraikitra indrindra fa ho antsika tanora ary voatsipika manokana aza tezitra isika tovolahy fa indrindra hono fa isika tovolahy tsy atao mahatezitra izany fa natao andraisana fanapa-kevitra kosa rehefa ny tovolahy indray no mahay manapa-kevitra sy mandray andraikitra dia tena mipetraka amin'ny maha izy azy amin'ny maha lehilahy azy tokoa izy voamariky ny mpandinika fa be lalao sy mpitady fahafinaretana kokoa ny tovolahy no ny tovovavy ary indraindray mitarazoka ela mihitsy izany toetra izany dia miteraka fahantrana tanteraka rehefa mialehibe izy raha tsy misy fiovana aingana sy entitra ny tantarana rahantsika teo ohatra dia ahitantsika fa somary mitarazoka tokoa ary miodikodina ny fandraisana fanapa-kevitra izara raha mita amin'ny anabaviny ny ray aman-dreny no tsy maintsy manazatra ny zanany ho zatra mandray andraikitra sahaza ny taonany manomboka hatrany ampifahakeliny mandra-patonga azy ireo ho maleo tena ny zaza nampiantaina lava tsy mba havela mandray ravindena hoy ny fitaintsika tsy mba nizary nandray andraikitra dia tsy vitany hoe simba no aviny fa mampitondra faisana ireo ray aman-dreny izay nampianta azy sy mpiaramonina mihitsy izy ireny ka raha nisan'izany ianao tanora izay mpanaraka izao fahandarana izao dia raiso ny andraikitra mba hanatsarana no avinao izay zavatra tsy nizaranao anie ao anatin'izao fahatanorana zao dia ho sarotra aminao ny izatra n'izany rehefa lehibe ny ray aman-dreny tena tiany zanany dia manazatra azy andray andraikitra tahaka n'izay hitantsika tamin'ilay tantara teo ohatra tsara ho an'ny ray aman-dreny rehetra nataon'ity ray mpianakaviana ity dia izao naoka tsaroantsika tanora zandry malala isany tena fitiavan'ny ray aman-drenina ho anao ny fanazarany ianao hanana anjara andraikitra hatrany mifahakelinao mihitsy tsy sazy zany tsy fampijaliany zany fa tena fitiavany zany efa tanora tahaka anao izy misy ny fahombiazana hitany misy koa ny tsy fahombiazana hitany dia tsy tia no tratra n'izay zavatra nahavo azy ianao ary izay nahasoa azy dia tia ny ampitaina aminao eto ambony tany dia tsy misy tianao tahaka ny ray aman-dreny niteraka anao na manao ahoana na manao ahoana izy ireo na manao ahoana na manao ahoana tsy fahatanterana izy ireo tsy misy tianao tahaka ny ray aman-dreny niteraka anao tsy mahafaly amboalohany lay fanazarana ataon'ny ray aman-dreny mifovo amaraina be mandeha makakitahy maka rano manao ny anjara andraikitra ao an-trano mahandro vary anga mikarakara ny trano
tsy mahafaly amboalohany zany fa tena mahasoa no avintsika mihitsy amin'ny lafi ny rehetra. Ilaina ny mianatra, hafa mihitsy ny mianatra, saingy tsy ampy ny fianarana tao any am-pianarana iantoka ny ho avinao raha toa ka tsy mizatra ny mandray andraikitra dia nyzao ianao. Zava-dehibe mihitsy io fandraisana andraikitra io hatrany amin'ny fahakely. Raha tsy manana andraikitra ianao a dia angatao mihitsy ny ray aman-dreninao mba hanazatra anao, hanome andraikitra anao, ary amin'ny lafi ny rehetra mihitsy zany. Misy fomba fiteny hoe aza manome trondro ny olona mila fanampiana fa fitaovam-panjonoana omena azy mba ianarany manjono. Raha trondro mantsy nomenao azy rehefa lany le trondro dia miverina honoana indray izy. Fa raha ampianarinao manjono izy a dia menao fitaovana mba hahafany manjono dia afaka ny mahazo trondro be dehibe ary mitoy hatrany ny fahafany mahazo trondro. Tsy miova ny fahamarinana izany eo amin'ny fanazarana ny tanora andray andraikitra. Ho antsika tanora aza mangataka trondro amin'ny ray aman-drenitsika. Angatao izy mba hampianatra anao ny fomba nataony mba hahaizana mitady vola. Zay zavatra tsara hitanao ataony ray aman-dreninao dia angatao izy mba hampianatra anao an'izany. Raiso an-tsoratra mihitsy raha azo atao, fa tsy hoe sanatria fa tsy eo ntsony ray aman-dreninao vao manenina ianao satria tsy nahay nanararoatra ny fanovozana ny fahalalana tsara izay nananan'izy ireny. Ny fanadiadiana natao dia mamoaka vokatra mazava tsara, fa ireo tanora tsy mba nizarina nandray andraikitra na nitsoaka andraikitra tamin'ny fotoanany fahatanorany, reny tanora reny daholo ireo olona mampitondra faisana amin'ny fiarahamonina misy antsika amin'izao fotoana izao. Ahasoroana mialoha amin'ny alalan'ny fanabeazana omena ny tanora ny akamaroan'ny olana amin'izao fotoana izao. Mety hiteny angambo ianao hoe fantrahana no antony, tsy miandry fikaroana koa renefa ianao eo amin'ny manodidina anao ihany misy tanora izay mahatra koa ny eo e, kanefa tsy mitady fomba izay moramora foana mba hahafahany mahita vola, fa aleo ny miezaka mafy mampiasa ny tanany ary mionona amin'izay ananany sy mifaly amin'izany. Ary tafavoaka izy amin'ny farany, lasa lavitra mihitsy ny akamaroany. Voalaza aza fa ny akamaroan'ireo olona izay tonga ny milarana ambony ary nahita fahombiazana teo amin'ny fiainany dia olona nanana fahasairanana na nandalo fahasairanana daholo tany amin'ny fahatanorany tany. Nanosika azy ezaka izany ary atonga azy ho lasa lavitra. Ka tsy dia avy amin'ny fahantrana loatra izany no tena anton'ny fahasairanana sy ny olana eo amin'ny toetran'ny olona, fa vokatry ny fanabeazana no raisina mihitsy. Izany no nahatonga nay ny fidy ny lohateny'ity fandaran'ity hoe tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Satria ny tanora mandositra andraikitra dia tsy maintsy mitondra loza ho an'ny rehetra, tsy ho an'ny tenany ihany, tsy ho an'ny fianakaviana misy azy ihany na ny fiarahamonina izay honenany eo amin'ny fokotany akaiky azy na ny distrika misy azy, fa ny firenena manontolo mihitsy ny mahita faisana. Zaro ny tenanao, ianao tanora zandry io, enoy tsara ny torohevitra fa natao asoanao zany. Zaro ny tenanao, aza miandry olona hanome andraikitra fa zaro ny tenanao andray andraikitra. Dia ny mbola tanora ianao. Tereo mihitsy ny sainao, tsy pihako mihitsy izay teny izay hoe tereo mihitsy ny sainao hanaiky hanatanteraka ny tokony ataonao isan'andro. Fa izany no mbola vola tsy kelikely anao mba ho olona tompon'andraikitra rehefa lehibe. Ilainao ny mametraka an'izany toetra tia mandray andraikitra izany, ho lasa fahazarana dia ny mbola kely ny taonanao, ho lasa toetranao mihitsy izany rehefa mialehibe ianao. Na manana mpanampy ianareo ao an-trano na tsia, dia azan-kinina mmpanampy daholo ny asa rehetra, fa mianara mandray andraikitra. Tsy dia mahafinaritra angezany am-boalohany, fa ho hitanao ny tombontsy ho azo avy amin'izany. Manomboka amin'ny fampirimanao ny akanjonao io zany, kiraronao, ny fitaovam-pianaranao, tsy anjara asan'ny mpanampy zany, tsy anjara asan'ny neny sy dady zany, tsy asan'ny mpiray-tapo aminao velivelika io zany, fa anjara andraikitra tsotra izay nomenanao zany.
aza vela ampirina ny fandrinanao mihitsy ny reninao sy ny mpanampy na ny anabavinao fa folai ny tenanao anao an'izany e misy teny ao amin'ny ten'andriamanitra manao hoe zaro amin'ny lalana tokony aleny ny zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany tsy rehefa antitra ianao vo ametraka fahazarana fa mbola kely dia apetraka aminao zany fahazarana izany ny fomba fiainanao ao amin'io efitrano fatorianao io sy ny fandaminanao an'izany dia hamaritra mazava ny haolona tompon'andraikitra azo ianterana anao na tsia rehefa lehibenao tsy misy fahagagana hafa satria ireny no mitaizanao manefy no avinao tsy kelikely zay nanazaranao ny tenanao fony kely fony mbola tanora farafatarany zay ihany no tsy maintsy hamaritra no avinao torohevitra asoanao zay tia alalan'ny toetra ny namanao na olo tianao manokana ity omenanao tia nalahinao na vavy tianao fantatra tsara hoe izy anisan'ny fomba mahomby izy ty ataovy izay ahitana ny ray aman-dreniny miresaha amin'ny ray aman-dreniny miresaha mpiray tapo aminy mifanerasera tsara amin'izy ireo dia rehefa tonga ao an-trano ao a dia tazatazano jerijereo ny efitranony njereo ny fampirimany ny entany ny akanjony ny fandaminany efitranony tsy ny fandaminany mpanampina ny reniny azy fa izy mihitsy dia ho fantatrao amin'ny ampahany betsaka na olona beresaka fotsiny izy na olona azo ianterana andray andraikitra amin'ny ho avy indray nandeha dia nisy olona ambony avy any velany manapaizana manokana amin'ny fanaovana tombana ny fomba fiasan'ny pastora eo amin'ny lafin'ny fandaminana sy ny fitantanana ny fiangonana izay ndraiketany tsy teny aho hoe fiangonana inona ilay izy mety amintsika rehetra ity zavanyseho ty andraisana lesona dia nijereny avokoa ny fomba fandaminan'ilay pastora ny asany ny fomba fifandraisany amin'ny mambra ny fiangonana ny fomba fifandraisany amin'ny ankohonany indrindra fa ny vadiny fa ny tena nahagaga ary tsy nampoizina dia ity nijereny hatrany amin'ny toerana fampirimanentana tsy fampiasa firy indrindra fa ny fadiovan'ny toeram-pivoahana dia nilazainy mihitsy ny antony hoy izy hoe na milamina tohinona aza ny zavatra rehetra ka mikorotana ny efitra fampirimanentana tsy fampiasa firy ny debara zany ary maimbo sy maloto ny kabone na ny an'lay pastora na ny an'ny fiangonana dia milaza zava-miafina be dehibe tsy mandeha araka ny tokony ho izy zany ho izy fa namboarina fotsy ny fisehoana ivelany rehetra satria andalo ny mpanao tombana ary ampilatsaka ny noty ho ambany dembany zany hafahafa ary mety atsikaiky anao ny fahafantarana an'izany kanefa voalaza fa isan'ny fomba mahomby fanao ny mpanao tombana izany hatrany amin'ny tombana fanao any amin'ny orinasa samihafany misy zavatra tsy eritreretinao mihitsy jerendry zareo rehefa manao tombana izy mampieritreritra zany ny toetra tena mahianao anao dia tsy azo ofenina mety azonao atao ny manamboamboatra n'izany ao anatin'ny fotoana foy fa ho voasedra ny fotoana zany tsy maintsy ariary ihany zany aoriana kely fotsiny voalaza fa ny olona ny zarina ndray andraikitra hatrany amin'ny fahatanorany dia matetika tsy mba metsara velatsy eo amin'ny fiainany sy ny fomba fiasany izay tsotra sy mivantana manomboka izao ary dia aza tao mampiferinayna ry tanora zandry namana mahalala isany a ny fanazarana anao andray andraikitra dia ny mbola kely ny taonanao fa fambolena fahazarana tsara asono avinao mandrakizay mihitsy zany antanioana eo ireo zoky olona izay tsy mba nanana tompontsondro zarina handray andraikitra tamin'ny fahatanorany dia ho hitanao fa nenina be vavange zany ka raharoto ny fotoana mbola ahafahanao mamola tena andray andraikitra zao ny teny filamatra omeny ten'andriamanitra ho an'ny tanora vonona ny andray andraikitra rehetra ao amin'ny timoty 1:2 timoty 1:2 aoka tsy isy olona hanao tsinitsinina anao no ny hatanoranao fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny navy amin'ny fiteny amin'ny fitondratena amin'ny fitiavana
amin'ny finoana amin'ny fahadiovana tsy hoe mandray andraikitra fotsiny fa ho tonga fianarana ho an'ny mino mihitsy ary zany no andraikitra nomen'andriamanitra ny tanora ny tanjon'andriamanitra zany dia ny atonganao tanora ho fakatahaka mihitsy amin'ny lafiny rehetra ary rariny loatra zany hino tsarane raha hainao ny makalesona avy amin'izay nataon'ny ray aman-dreninao dia tokony ho tsara kokoa noho izay vitan'izy ireo ny zava-bitanao sy ny fomba fiainanao tsy marina ve zany zany eneny natonga ilay fomba fiteny malaza hoe zay adala ny toandray-na toandreniny tsy milaza zany hoe adala ny ray aman-dreninao fa ny tia ny ambara dia izao ianao no adala raha tsy nahay nanararoatra nianatra ny modely tsara nomeny izy ireo sy makalesona avy amin'izay tsy nety nataon'izy ireo mba hanatsarana ny ianao manokana hitany tanora rehetra ny Jehova mba atonga antsika ho modely ny rehetra amin'ny fahaizana mandray andraikitra eo amin'ny lafiny rehetra voatanisa tao amin'ny Timoty 1:4-12 teo sy ny maro hafa ihany koa aoriana isika dia hizarana torohevitra mahasony amin'ny fomba fandraisana fanapa-kevitra satria tsy maintsy mandray fanapa-kevitra ianao amin'ny fotoana rehetra iainanao manao mandra-peona vetivety indray ny zokinao Elion AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Dia faly tafahoana aminao indray hiara-ianatra ny ten'Andriamanitra ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tanysoa. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiara-mianatra dia misy vaovao lehibe ity ho antsika izay mpampiasa telefona izay ahafahana mifandray amin'ny internet. Efa misy ny application izay azonao alaina ao amin'ny Play Store na ny Apple Store. Application AWR ny anarany dia AWR 360 afahanao mahita zavatra be dehibe mihitsy indrindra moa raha mahiteny anglisy ianao kanefa ao anatiny ao misy koa ny fandarana amin'ny teny malagasy izay mifanaraka amin'ny tokony ho enonao isan'andro azonao averimberina enona sy alaina maimaimpona ihany koa raiso dia akafizo asaony namana mba akafi ihany koa zay AWR 360 zay no anarany ao anaty Play Store AWR 360. Eny izay ary no ela fa hiditra amin'ny fianarana natokana ho an'ny anio isika. Ankoatra ny fitiavan-tena sy ny fitiavana laza mamboninahitra dia anisan'ireo miteraka korotana mahatsiravina ny fiatsaram-belatsia. Ninona hoe ny fiatsaram-belatsia? Ny atao hoe mpiatsara velatsia dia olona izay miafina ho ambadiky ny toetra anankiray izay tsy azy ary tsy maneho ny tena maizy azy izy. Tena mahatsiravina izany, tahaka ny pisoloky, hafa ny zavatra lazainy, hafa ny ao an-tsainy sy ny tena toetrany. Impito no namerenan'i Jesosy ny teny hoe mpiatsara velatsia ao Matitoko 7:20. Impito be zao. Toetra izay hitany teo amin'ireo mpitondra fivavahana jiosy, dia ny fariseo sy ny namany ary ny tenenany tamin'izy ireo mafy dia mafy sady ampahabe maso. Manarabaraka izany ho ianao, fa nahoana loatra re? Manasanao nge hamaky izany eo amin'ny Matitoko 7:20 hoe Matitoko 7:20, 17:20, 4:20, 5:20, 13:20, 5:20, 17:20 ary 9:20. Falozan'ireo mpanoradalàna sy fariseo, mpiatsara velatsia. Tena mivantana zany teny zany. Toizantsika fa arindrinareo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra. Fa ianareo tsy miditra, ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo, mpiatsara velatsia.
fa mandeha mitety ranomasina sy tany maina ianareo mba hazonareo na dia iray ihany aza ho proselita ary rehefa azonareo izy dia ataonareo zanaky ny elo mihoatra indroa no ianareo aza. Lozanareo mpanorad-dalàna sy fariseo piatsara velatsy fa mandony fahafolony solila sy ny aneta ary ny komina ianareo nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindrapo ary ny finoana. Ireto tokony nataonareo nefa tsy tokony ho avelanareo irerona. Ry mpitarika jamba tantavaninareo ny moka nefa atelinareo ny rameva. Lozanareo mpanorad-dalàna sy fariseo piatsara velatsy fa diovinareo ny vonon-kapoaka sy ny lovia nefa ny ao anatiny dia feno rombaka sy tsy fahononana. Lozanareo mpanorad-dalàna sy fariseo piatsara velatsy fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalitra fotsy izay miseho tsara tareo ivelany nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba mifaly tona rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo raha amin'io ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsy sy tsy fankatoavan-dalàna. Lozanareo mpanorad-dalàna sy fariseo piatsara velatsy fa manao ny fasan'ny mpaminany ianareo sady manisy aingony ny rary vato pasan'ny olona marina dia mbola azonao tohizana hatramin'ny farany. Fa impito miverina ny teny hoe piatsara velatsy. Milaza fahafenony zany fa naon Jesosy ny mamerimberina teny rehefa tiany hamafisina izany na tsy mifanaraka amin'ny lojika ny fomba fampianaran'olombelona aza ary lesinao antsika izany. Mafy manala baraka satria ampahabe maso ny teny nataon'i Jesosy tamin'ny mpitondra fivavahana. Tsy mbola nanao teny mafy tahaka an'izany tamin'olona tsotra mihitsy Jesosy, na tamin'ilay vehivavy azo ola-tanàna njangajanga na tamin'ilay demoniaka tao Gadarena aza. Milaza amintsika ve zany fa tena halan'Andriamanitra no nitoetra hafa everintsika ho tena ratsy aza ny fiatsaram-belatsy. Jesosy dia nanome famelan-keloka ho an'ireo mpijangajanga, ny mpamory hitra, ny vehivavy janga, eny na dia ireo mpamon'olona koa aza, saingy tsy naneho famindrapo tamin'ireo piatsara velatsy izy. Zany no hitantsika eto. Misy toetra izay mampiavaka ny piatsara velatsy ary andrarany Jesosy antsika. Inavy zany. Ao amin'ny Matio 5:15-5 Matio 5:15-5 zao nivakitsika. Koa amin'izany, raha manao fiantrany ianao aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny piatsara velatsy eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. 7 Fa ianareo kosa raha manao fiantrana aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana. Tia misehoseho arak'izany ny piatsara velatsy, mpitady voninahitra aman'olona. 8 Raha mivavaka ianareo aza mba ho tahaka ny piatsara velatsy, fa izy tia mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo an-joron-dalana ahitan'ny olona azy. Raha mifady ihany ianareo aza mety ho tahaka ny piatsara velatsy izay malahelo tare fa mampisotosoto ny tavany izy mba ho hitan'ny olona hoe mifady. Zao koa voalaza Matio 7:15 Matio 7:15 Ry piatsara velatsy, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesorana ny sombikazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Anisan'ny toetra ny piatsara velatsy izany ny mitsara ny kileman'ny hafa mba ho fanaritsaronana ny azy izay ngeza lavitra no ilay olona izay homentsiny. Zao koa voalaza Matio 5:17-7 Matio 5:17-7 Ry piatsara velatsy, marina ny namina niny Isaianareo hoe ity firenena ity manaja amin'ny olony fa ny fonikosa lavitra. Koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy. Zany rehetrarehetra zany no mahatonga an' Jesosy tena masika dia masika amin'ny piatsara velatsy. Indrindra moa fa mpitondra fivavahana reto ny vantanany ireto. Raha vakinao koa ny Matio 7:1-7 Matio 7:1-7 dia misy fitandrisana ny toetra ny piatsara velatsy efatra izay nambaran'i Jesosy eo. Mazava be ireo fa mba havelosika hifanakalo hevitra mikasika an'izany. Anisan'izany ohatra ny hoe tia ny fisehoana ho tsara eo ivelany, tia voninahitra
fa leo amin'ny 1 ny tena mampalahelo arindrinareo onylohan'ny olona ny fanjakany lanitra ianareo tsy miditra ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra manahitra manokana ny eo amin'ny 1 manao hoe mpitarika jamba izany hoe tsy manana vizion izany aoka isika tsy hevitra fa hoe ny mpitondra fivavahana ihany mety ho tratran'izany aoka samy andray izay tandrify antsika isika mampiavaka ny mpiatsaravelatsia izany ny fahajambany ara-panahy everiny fa mety daholo izay ataony kanefa tena tsia na dia mpitarika ara-panahy azy izy samia mangataka amin'Andriamanitra hanokatra ny masontsika ahitantsika ny tena toerana misy atsika sao dia disoriana loatra e tsy izay ahitan'ny olona atsika anie fa izay hijeren'Andriamanitra antsika no tokony hifantohana saintsika raha tiatsika ny hiala amin'izany toetra mahatsiravina an'Andriamanitra izany tsy ara ny alalantsika fa teo amin'ny fivavahana jodaisma tamin'ny taonjato voalohany dia ny fariseo no ankolafim-piazona an'ireo fomba mpivavahana rehetra tena liana tamin'ny fanarahana ny lalàna antsoratra sy ambavy izy ireo ary nahasarotiny azy ireo ny fombafomba mikasika ny fahadiovana teo koa ny sadoseo izay vondrona mpitarika ahitana mpanankarena maro ary matetika izy ireo ny mpisorona nahay teny grika tsara izy ireny ny filozofia grika tsy nino ny fitsarana na ny fiainana orinany fahafatesana ny sadoseo azo antsoina hoe tia fahalalàna reny sokajin'olona ireny samy nantsoiny Jesosy hoe mpietsara velatsia nefa reo vondrona rehetrareo tokony hampieritreritra lalina antsika izany araka ny fihevitr' Jesosy dia mpietsara velatsia isika rehefa tsy manao arak'izay lazaintsika mpitary-bato velambava mpietsara velatsia isika rehefa mametraka ny fivavahana hoenta mavesatra ho an'ny hafa kanefa tsy mampiatra an'izany ho an'ny tenantsika akory mpietsara velatsia isika rehefa mahay mibaiko fa tsy mahay mampiatra mpietsara velatsia isika rehefa mitady sitraka amin'ny hafa no ny asa fanompona ataontsika eo amin'ny fivavahana mpietsara velatsia isika rehefa mitaky voninahitra sy fankasitrana amin'ny hafa izay an'Andriamanitra iriry any ry havana sanatria ve ankahalan'i Jesosy tahaka ny reto fariseo sy ny namany reto isika rehefa mandreza ny fanitsiana mivantana izany sa hangataka famelan-keloka sy fahendrena avy aminy mba hiova mino fa ampy-ampieritreritra antsika tsirairay avy izany tia nahalantsika amin'izany toetra feny fiatsaram-belatsia izany Jesosy manasa anao hibanjina an' Jesosy tao amin'ny fahatsorany sy ny fanetretena tanteraka ahafahany mampianatra anao ny tsy ambaratelo ny tena fiainana amen Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany www.awr.org na www.feofanantenana.org